Anakory aby sika finaritra aby ragnandria elaela zay tsika tsy nanana fandarana atsika manokana zany hoe tsisy vahiny fa hitondrana lohahevitra anankiray izay efa nianonsena taminareo moa hatramin'io fiandohan'ny tolakandro io dia tsy inona zany fa ny hoe nitoeran'ny teolojianina na koa mety azo atao hoe ny fivavahana na ny fitondra fivavahana manoloana ny raharaham-pirenena. Ho an'izay nanaraka ny fandarana teto tamin'ny heriny dia nanambahitsika nisan'ny pasteur Rakotoary Vonibert izay isaorana azy nanaiky ho vahiny fandarana ary tao anatin'izany efa azo lazaina hoe efa niaborde an'ilay resaka ihany tsika niaborde mihitsy moa zany fa androany somary hivalapatra bebe kokoa hitondra ny fanehoan-kevitro miainga avy amin'ilay voalazako teo hoe ny teolojiany Dietrich Bonhoeffer izay efa niresahako taminareo hatramin'omaly hoe io rangahy io no anisan'ny source d'inspiration ko ny amin'ny atao hoe etika politika sy ny resaka fivavahana. Dietrich Bonhoeffer dia teolojiana allemand izay tena anisany ikoizana mihitsy ny amin'izay resaka anankiray izay. Ka izay zany no antony resakantsika androany satria tsika eto amina plateau StreamYard fa afaka miditra mivantana ianareo rehefa mifaran'ny fandaharana mba raha ohatra ka te haneho hevitra ny amin'ilay lohahevitra tsy inona tsara raha vao miala an'ilay lohahevitra dia tsy afaka ny hamaly anareo aho satria manjary mivaona sy mivoaka amin'ilay tematika zay zany. Faharoa ny fepetra dia tsy maintsy mampiseho tarehy eo amin'ny vidéo rehefa hiresaka ianareo satria izay ilay concept fa tsy ao ambadika ny soratra ary fahatelo dia tsy mahazo manao insulte na ratsy olona sanatria an'izany fa tsy natao amin'izany ity fandarana ity ka raha sanatrika misy ny manao an'izany dia avy hatrany dia tsy miera aho tonga dia manapaka izay manao izany. Zay no hoe zay no lava fa irositsika amin'ny fandarana androany. Rositsika tamin'ny atoandro hoe averivery ny olona matetika foana hoe ny teolojiana na pasteur na ny mpitandro na ny pretra na ny mopera dia tokony eny ambony pulpitra ihany no sahaza azy fa tsy tokony hiditra amin'ny raharaham-pirenena ary lazaina hoe ara-panahy ihany no andraikitry ny pretra, pastora, mpitandrina na koa teolojiana avako misy ilay teolojiana ka aleo hijanona aho ho anay mpisehatra amin'ny raharaha politika ny resaka politika. Adininy ireo olona ireo fa ny mpitondra fivavahana ny pasteur na ny teolojiana za tsy hitondra le teny hoe mpitondra fivavahana satria ny resaka institution zay fotoan'izay dia ny chef d'institution hatreto aloha matetika dia somary voageja an'ilay institution ihany ary ilay institution dia misy lien amin'ny fitondram-panjakana donc tsy tena manana liberté d'expression sy liberté d'opinion ny chef d'institution d'église. Par contre ny pasteur ny mpitandrina na ny pretra na ny mopera any amin'ny base amiko dia tokony anana liberté de parole raha ohatra ka tsy manana izy dia zay mahatonga nanavahako hoe ny teolojiana. Donc esoriko zany hoe mpitondra fivavahana fa ny pasteur sy ny sisa miresahako. Sahala amin'izay ihany koa ao koa ireo kristianina izay milaza fa tsy miraharaha ny resaka politika nefa avy eo mikaikaika rehefa misy fanapahan-kevitra politika ny mbaza dia araka ny voalazantsika hoe lasa tsy mipehitany intsony ny tongotra fa maniditsidina any amin'ny habakabaka ny andro ny ra-paradisa ary tsy magaga raha ataon'ny mpanao politika
ny fandimby fitaovana foana ny fivavahana satria zay hoe mivavaha ao zareo a fa veleo zay anao ny sitraponay ato ambany ato dia izay le izy ka anoerako an'izay fomba fijery klasika sy azo lazaina hoe nentim-pahazarana dia lasa mivadika nentim-paharazana nentim-pahazarana dia lasa nentim-paharazana dia tsika tsy anao toro-po fotsiny hoe zay tsy d'accord an'izany zahay zao ny hevitray tsy ny hevitro angamba no zava-dehibe fa hoe inona ny argument théologique politique éthique politique mitombona ahafahana manohitra an'izay dia rehefa nandinika aho dia ity ngai Dietrich Bonhoeffer ity no manana ny valiteny mazava ary ombonako hevitra ny position ananany manoloana ny resaka hoe ny théologiana sy ny raharaham-pirenena na ny fanaovana politika. Bon, noho zany dia raisiko zany le lohateny hoe ny anjara toeran'ny théologiana. Alors ataoko ohatr'izay mihitsy le titre manoloana ny raharaham-pirenena. Fanainiko mihitsy ny tsy miteny hoe ny anjara toeran'ny fiangonana satria efa diskaloka io hatramin'izay tonga de mampatsiaro atsika traumatisme na souvenir na nostalgie na koa mety likiliko ho an'ny sasany teto amin'ny firenena ny tsabahan'ny fiangonana tamin'ny raharaha politique expérience vécue zany 2091 2002 2009 ary mandraka ankehitriny. Donc zany lasa misy mauvais souvenir ao ambadiky ilay hoe fitsabahan'ny fiangonana manoloana ny raharaham-pirenena fa apetraka hoe ny anjara toeran'ny théologiana tsy teny aho hoe anjara toeran'ny fiangonana samy hafa zany zavatra zay elo tsara le différence ny anjara toeran'ny théologiana manoloana ny fiainam-pirenena satria raha hiteny hoe ny anjara toeran'ny fiangonana dia ny institution mpiangonana zany dia hoy aho hoe mifamatotra d'office amin'ny lafiny administratif mifamatotra amin'ny lafiny politika ny firenena. Donc tsy manana marge de manœuvre ny institution mpiangonana. Ny fitenenana dia voafetra satria mety ho aiahina sy tondrona molotra hoe manao parti pris amina communauté politique ary nisy zany tsy azo afenina teto Madagasikara hoe ny fiangonana toy zao dia mazava be fa ny andamy tamina politicien ohatr'izao na dia tsy lazaina déclaration officielle dia hita amin'ny fanehonkevitra amin'ny alalan'reto réseaux sociaux reto sy tena fiarahamonina fa voazarazara ny fiangonana. C'est une réalité ataoko angambany fa tsy azo ialana zany. Noho zany dia anisany mitarika ny tsy fananany fiangonana crédibilité intsony mandraka ankehitriny zany zavatra zany. Noho zany za manokana zao ohatra zany tsy nahatonga ahy ataoko mahitsy ny teny tsy nakasitraka ary tsy mba membre ny tao anatin'ireny hoe etsiky ny mpitondra fivavahana ireny satria nolokoina hoe etsiky ny mpitondra fivavahana fitakinany rano sy mihitsiny tsara le slogan tsara ilay tolo-kevitra aroso eo alohan'ny vahoaka saingy ny mitireny ficelle de l'épingle aty ambadika dia misy couleur politique izay nampiasa an'ilay izy. Donc zany zay natonga ho manokana dia tsy mety ny s'identifie tamin'iny mihitsy amin'izay fotoana zay satria raha vao lié amina cause politique na antoko le izy dia tsy manana liberté de parole ianao fa tsy maintsy manaraka ny ligne politique nametraka anao. Tahak'izay koa ny fidirana ao anatin'ireny atao hoe entité politique ireny amiko dia problématique be satria voatery aho amin'izay fotoana izay tsy maintsy hanaraka ny ligne n'ilay parti
zany hoe tsy manana n'ilay liberté kotsona zany na atao hoe électron libre fa amiko je me suis rendu compte hoe tena mety amiko tsara mihitsy zao électron libre zao j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit na iza tsy misy chef d'institution ambony lohako izay mikapoka amin'ny marteau aza miopefy ianao Jean-Luc fa atreto ihany satria tsika tia ny ligne atsika zay liberté zay amiko tena vidiko lafo mihitsy ka tsy hoatakaloko mihitsy na vary ray vilia izany zay zany ny antony mahatonga tena amiko important be zay le liberté zay noho zany amiko ny théologienne ny pasteur anankiray ohatra qui dit pasteur de limité izy déjà à partir d'an'ilay dénomination sy le entité misy azy limité izy am'ilay dénomination satria izy ao anatina groupe anankiray fa ny théologienne kosa amin'ny alalan'ny tenany rehefa miteny hoe théologien dia amin'ny alalan'ny tenany izy no miteny fa raha miteny hoe pasteur dia amin'ny alalan'ilay dénomination na congrégation zay misy azy noho zany ny théologienne manana liberté kokoa na manana marge de manœuvre satria ny théologienne amiko dia mitovy amina philosophe na un penseur mpandinika fiarahamonina zao ny sasany sociologue na ndray mpandinika ny fiainam-bahoaka amin'ny alalan'ny lafiny théologie zany hoe un théologien c'est un penseur qui dit un penseur manana liberté izy de penser d'expression sy ny sisa raha ataoko sary zany hoe ity misy pasteur anankiray ity misy théologienne anankiray inona ny mahasamy hafa an'ireo iozanareo zavatra ray ihany reo tsia ny pasteur dia sy ny théologienne hoariko amin'ny trondro ny pasteur dia tahaka ny trondro anankiray ao anaty aquarium nareo le aquarium iny tsara tarehy be le aquarium misy jiro misy vatovato misy décoration misy animation fa limité ny faritra ahafahany milomano de mivezivezy eo izy dia misy plafond de verre ambony lohany eo ny sisiny verre donc il ne peut pas aller plus loin que ça ary tsy vitan'izay koa fa tanareo tsara ny trondro ao anaty aquarium fa misy lay mpanome sakafo avy eo ambony ka miankina am'ilay mpanome sakafo avy eo ambony loatra mitodira kely iny hitanareo hoan'izay manana trondro any an-trano ao anatina aquarium kely reny rehefa tsy misy manome ale trondro ale sakafo tsony le trondro dia maty donc zany le pasteur amiko dia limité satria ao anatina valam-pamaritana anankiray izy dia le dénomination misy azy ary dénomination iny mamelona azy ka tsy ahafahany mitsofoka loatra fa limité ny fahafahany mihetsika ny théologien kosa dia ohatran'ny trondro fa anaty ranomasina tsy mitovy zany les champs na les domaines ilomanosana zay ka fandraisantsika azy ny théologienne dia ohatrany anatina océan dia libre izy milomano à gauche à droite ary tsy miankina amin'ny tierce personne ny fivelony ny ahafahany miainao fa izy no mitsakaraka izay ivelomany izay zavatra zay no mahatonga am'teny hoe hovaiko indrainy aho hoe tsy ny anjara toerana fiangonana manoloana ny raha-pirenena zany amiko efa dépassé efa nandramana teto Madagasikara fa ça n'a pas marché na misy fotoana zany mety fa zao obsolète limité le izy ohatray koa ny hoe ny pasteur efa nandramana koa zany teto amin'ny firenena tamin'ny alalan'ny mihetsika mitondra fivanana reny fa hita be niany le couleur fa eto zany dia hoe théologienne manoloana ny raha-pirenena zay zany lay zavatra tiako resana ny olana masy dia zao be dia be ny olana amintsika mpiara-manompo eo anivon'ny atao hoe sehitry ny ara-pinoana dia ity koa anisan'ny zavatra anankiray zay tsy arotro satria mandinika ihany ny tena be dia be zany ny pasteur na ny pretra manadino ilay mialatsiny amin'ilay teny vary aminana ilay dimension universelle ny fiangonana fa variana amin'ilay local hoe za pasteur ao amin'ny FJKM etsy Analakely
za pastora etsy amin'ny FLM 67 hectare, zaho mopera etsy amin'ny Masinday tsy haiko iza etsy Antanimena, zaho presbytera etsy amin'ny Santa Mikaela Erianana. Dia ny ao anatin'ny lohany vao mifomaraina izy tsy ratsy zany satria zay ny formatena azy dia ny hoe ahoana nitondrako an'ity fitandremako ity sy ireo ondry ao anatin'io valako io. Dia tsy manana fotoana izy eritreretana an'ilay humanité na lay fijery universel nefa misy akalahady rehefa manonona an'ilay atao hoe fanekempoloana apostolika dia mazava tsara hoe mino ny fiombonan'ny olona masina rehetra manerana izao tontolo izao. Zany hoe l'église a d'abord et avant toute chose une dimension universelle zay vao local. Ny antsika indray nefa dia local aloha dia raha manam-potoana aho zay aho vao mieritreritra ny universalité. Donc zany za mahita hoe c'est du gâchis, hoe misy théologiana anankiray nomena fampiofanana lalina ary lasa lavitra nefany ao anatina zavatra kely no ahafahany se déployer dia amiko fatiatoka. Mety navita bac plus 7 izy, bac plus 10 izy, navita hatrany amin'ny doctorat, professorat, spécialisation, mety nanao zavatra fa na tianao na tsy tianao tsy afaka mivelatra izy ao anatin'izay zavatra zay satria ny amin'ny fitondram-pitandremana tsy mila an'izany. Ohatry ny olona anankiray manana sono, ataoko ohatra izy hoe manana sono varatra be izy ny fiteny tanora zay, sono nafarina avy any an-dafy, tena hoe misy option BDB, misy azo atao an'izao, misy enregistrement, misy effet, misy an'izao. Or ianao anatina local na 50 pièces, 50 personnes ny farany betsaka. Ataonao iny sono be io, voatery ianao zany mampiasa an'le sono amin'ny tsy amin'ny heriny dia sous-exploiter le sono, le instrument satria tsy natao ho an'ilay trano kely. Asa razonareo le sary anohatra ampitaiko azy. Donc zany za zany te hamoa ny paradigme ny sain'ny namako théologiana rehetra hoe azadino fa ny nampiofanana atsika sy nampianarana atsika tany amin'ny faculté de théologie izy misy atsika rehetra, peu importe ny dénomination nareo, que vous soyez catholique, luthérien, réformé, adventiste, tsy haiko daholo zay dénomination anananareo ka nandalo formation académique dia ny fahalalana zay nomena atsika dia valeur universelle. Raha nampahafantarana atsika hoe ahoana zany tantaran'ny réforme zany, ahoana ny zany tantarany atao hoe catholicisme zany, zany hoe zavatra zao tontolo zao noresahana amitsika fa tsy ilay fitandremana eo Analakely, tsy ilay fitandremana ery Ambatovinanky, tsy ilay fitandremana etsy Ambohipo, zay tsy ratsy akory iaho fa universel. Donc zany tiako tenenina aminareo hoe mila, il faut prendre de la hauteur, mila maka ataotsika hoe niveau ambonimbony am'izay tsy ho variana fotsiny amin'ny atao hoe affaire courante. Ça zany tena à un moment donné je voulais tena tsoroko aminareo je me sentais comme ohatran'ny hoe hitanareo ohatran'ny le poisson rouge ao anatin'le bocal, zany hoe efa le espace ahafahako mizara zavatra limité nefany tokony hivelatra tsara amin'ny olona rehetrarehetra. Donc zany ilay lasa miregle affaire courante sisy hoe bon mivory kely amin'ny comité etsy dia manao fivoriam-bavaka kely etsy ananina dia mampandray fanasany tompo dia mody dia mandroso ny fiangonana point barre. Tsy ratsy zany fa saingy azadino ilay vocation-ny église dia universelle. Ho anay protestante dia hoe je crois à l'église universelle, ho anareo catholique dia hoe je crois à l'église catholique. Mitovy zany hoe catholique sy universelle zany hoe manerana izao tontolo izao. Les catholiques sisy idinana resaka catholique apostolique romane fa ny catholicité de l'église égale l'universalité de l'église. Izay cadre zay aloha zany tiako hazava tsara amin'ny théologiana hoe aza réduisena ny vision nareo amin'ny resaka
que spirituel, et en plus même le spirituel est très large. Io misy ny zavatra tsy azoko hoe tsika tsy tokony hiditra amin'izany fa tsika miara-panahy ihany. De ohatrany hoe tsy ohatra fa contradiction miteny nareo ara-panahy ka le ara-panahy neka c'est illimité. Le ara-panahy neka tena infini nefany a le fomba ilazantsika azy de ohatrany hoe réduisena amina local. Donc tsy cohérent le discours hoe isika dia ara-panahy ihany ka dia io fitandremanao io. Non, ny ara-panahy dia velariko amintsika eto hoe ahoana le vision le atao hoe ara-panahy sy ilay hoe le sehatra iasana. Noho zany dia averiko eto zany hoe tsika zany dia ratsorina dia manana vocation universelle et humaniste. Zay zany raha ohatra ka ataoko eto ambany eto dia ho hitanareo lay izy universelle et humaniste. Zay tsika zany vocation ny église io. Tena tiako mihitsy zany isy déclic ao anatin'ny lohan'ny mpiara-miasa amiko hoe mbola retsy orvala vocation universelle ny vocation ny fiangonana ary humaniste. Le humaniste eto soro anatin'izay tsika le humaniste araky ny fiheveran'ny olona azy fa ilay hoe ny olombelona no au centre de la création. Raha nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia l'être humain est le summum de la création. Ny olombelona no faratampony amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra dia en vue de l'homme, grand H, l'homme eto tsy hoe ny lehilahy, ho an'ny raha olombelona, hahatonga ny olombelona hiadana sy finaritra. Io le théologie de la création, io lay antony namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Izay le vision humaniste tiako atongavana fa tsy araky ny définition ny hafa. Zany hoe ny hananan'ny olombelona ny fiadanana, hananan'ny olombelona ny prospérité, ary zay mahatonga anay manokana tsy d'accord amin'ny misy olona mantsy misy économiste tsy nahazo resaka zay teto amin'ny Facebook teto hoe ianao izy manana théologie de la prospérité. Tsy azony mihitsy le théologie de la prospérité de zao misy méritocratie ao ambadika hoe raha mivavaka tsara, raha makatoa an'Andriamanitra, raha endry tsara dia tahin'Andriamanitra. Zany ny atao hoe théologie de la prospérité. Fa eto dia hoe ny fahasoavana ny fiadanana dia natao an'ny olona rehetra humain tsy ankanavaka, que tu sois chrétien ou athée ou musulman ou bouddhiste ou animiste, dia ny humain rehetra dia tian'Andriamanitra hiadana. Tsy théologie de la prospérité zany fa zany natao hoe théologie de la création. Raha tsy mazava aminareo économiste sasany zay miteny azy zany hoe théologie de la prospérité. Satria amin'ny sasany mbola tratran'ilay complexe traumatisme protestante taloha manao hoe on a un problème avec l'argent, mana problème amin'ny vola ny protestant noho ny tantarany dia tellement zany tratran'ilay sobriété ny protestant sasany dia raha vao miresaka vola dia tonga dia be voly zay, raha vao miresaka fitahiana dia tonga dia hoe afo be zay. Tsy resaka fitahiana dans le sens hoe bénédiction hoe mivavaka dia mirotsaka ho azy ny fitahiana avy any an-danitra, fa ilay projet divin ny ahatonga ny olona hiadana sy finaritra eto amin'ity tany ity. Ary zay le atao hoe projet paradisiaque, zay le atao hoe projet édénique avy amin'ny teny hoe Éden. Ny bokin'ny Genesis dia maneho an'izay hoe ny tany dia noharian'Andriamanitra ho paradisiaque. Dikan'ny paradisiaque dia zao fiainan'ny olona sy hahafahan'ny olona mivelatra tsara. Donc zany ny prospérité na firenena anankiray, ny prospérité zao tontolo zao dia c'est divin. Ka amiko dia fangalarana sy fandaingana ny filazana hoe zay mivavaka amin'Andriamanitra ihany no tahin'Andriamanitra, tsia manda ny
théologie de la création zany raha micréer ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia tsy misy akanavaka hoe zay olona miakohoka amiko any no hotahina fa hotahina ny olombelona rehetra eto ambony tany izy matsy any Adam matsy dia figure emblématique ny olombelona ny dikany fa tsy prénom n'olona anankiray akory. Donc zany projet n'Andriamanitra ny atao hoe prospérité ny nation avec S ny firenena rehetra fa tsy mérite araka ny zanapanao théologie de la prospérité hoe zay mivavaka zay manao mpafolo-karena zay mifady hanina zay makatony didifolo dia tahin'Andriamanitra ary zany na vao fitaka ny mpanoratra ny salamo fahatelo amby fitopolo hoe mila hosolafaka mahita ny ratsy fanaambininy satria mieritreritra ny mpanoratra ny salamo fahatelo amby fitopolo fa zay mivavaka ihany no mahita mangirana eto amin'ity tany ity fa zay tsy mivavaka dia mihinana nytady kiraro nozy le fiteny le ranganakara zay zany dia théologie diso tanteraka ny tsy fahafantarana théologie de la création no mahatonga ny olona manimba zavatra. Donc za zany mamerina hoe aitsio ivereny corrigeo ny théologie atsika fa lasa miabrutira ny olona sy mitondra ny olona amina zavatra tsy izy. Fanamarena ngezabe zay zavatra lazaiko zay. Fantanina mipetraka dia ty fa maninona no everina fa ny pasteur sy ny théologiana dia tsy tokony hitsabaka tsy tokony hitsabaka tsy tokony anandraharaha aloha ataoko an'izay ngambany satria raha tena mitsabaka dia hoe efa tsy manana droit. Déjà le mot droit tsy azoko hoe pourquoi misy olona manana privilège ny amin'ny vie politique ary fanga izy io ho an'ny élite déjà zany zay idée zay dia ohatrany hoe misy karazana idée na élitiste hoe ny olona élitiste ihany no manana droit amin'ny resaka politique. Non, ny politika dia tsy tokony droit fa ny politika amiko dia natao ho an'ny olona rehetra ka déjà zany le question hoe ny fa maninona ny pasteur na ny théologien tsy afaka hanandrara amin'ny atao hoe vie politique na fiainam-pirenena. Ny fahitako azy miezaka zany mipetraka amin'ny toeran'ny olona manoloana zay zavatra dia hoe je peux comprendre ny ao anatin'ny sain'ny akabiazan'ny olona zany hoe nisy tamin'ireo olona reo tsy afenina teo amin'ny tantaran'ny firenena izay lasa pion teo anatrehany mpanao parti politique fa somary nanao opération camouflage tany ambadika tany dia izay ataoko hoe izay traumatisme zay no mbola tadidin'ny olona hoe pion na parti politique ary tsy afabelana tsika eto amin'ny pejy eto zao dia bidibe ny teny hoe inona ny manosika anao manao an'io iza no ambadika ao satria izay no maxime izay no logiciel nisy atray dia normal ny olona manana an'izay sentiment de suspicion amin'ny olona zay hoe inona no mety ambadika io. Donc je peux le comprendre. Donc zany nivaly teny voalohany mahatonga ny olona amin'ny teny hoe tsy tokony handraraha amin'ny raharaha-pirenena na raharaha politika ny pasteur na ny théologien dia satria efa nisy cas teo aloha zay olona pion dia nanao camouflage tao ambadika izy fotsiny. Raha izay angambany koa faharoa satria tsika tsy mandeha amin'ny tora-po fa miainga avy amina fait ary miainga avy amin'ilay ino filaza zany miainga avy amina réalité factuelle zany hoe zavatra tena nisy fa tsy hoe angamba na manao spéculation na manao tombatombana fa tsika miainga avy amina fait tena réel. Ohatra zao ny en États-Unis anisany tatoato surtout tamin'ny Donald Trump tamin'ity mandany ity sy ny mandany teo aloha dia samy miarana hita tsika fa tsy mila adiadiana be zany ireo fiangonana évangélique charismatique za tsy miteny hoe église évangélique fa église évangélique charismatique tany Amerika dia ny instrumentaliser mihitsy ny discours populiste izay nampiasain'ny Donald Trump satria mety tsara amin'ny point de vue an'zareo izy ahafahany zareo
manitatra ny ambaindain'ny fiangonana zareo ary ananany influence eo anivon'ny firenena amerikana. Hitatsika tsara voalany Donald Trump dia niakatra tany Maison Blanche daholo ry Franklin Graham ilay zanaky Billy Graham izay miaraka amin'ireo namany marobe tao amin'ny bureau ovale zany hoe bureau président ny république des États-Unis dia nametra tanana taminy. De hitanao tsara mihitsy fa Donald Trump il joue le jeu satria aza adiny fa ny olona mifidy an'i Donald Trump na tamin'ny premier mandat na ny deuxième mandat de c'est l'Amérique profonde, l'Amérique populiste, l'Amérique populaire izay niincarné an'le atao hoe rêve américain dia ireny diso mifanena tsara le discours charismatique évangélique zay mipromettre prospérité. I Donald Trump manana discours hoe make America great again de sauce mifangaro tsara reo de tonga de mipersa tany amin'ny électorat Donald Trump dia misy karazana deal niarahany amin'ireo église évangélique charismatique reo ary raha tsy diso aho dia manana ohatrany karazana brao Maison Blanche ao mihitsy ara zareo zay miaraka aminy ao anatin'izany. Après ny olona samy manao spéculation tena mivavaka Donald Trump tena olon'Andriamanitra zao anjara tsirairay manao ny interprétation fa za miaingy avy amina fe aloha miaingy avy amin'ny zava-misy fa na tiatsika dia misy le instrumentalisation nreto fiangonana reto tamin'ny alalan'ny ity Donald Trump ity mba ahafahany zareo mampiasa n'io système io hitarany fiangonany ary ananany influence au nivon'ny firenena. Ohatra zany zay io am'izay fotoan'izay zany dia tsy ao anatin'ilay amiko zany raha ohatra zany ary io nitako erreur mialatsiny aho lazaiko mivatana sy mahitsy eto io nitako erreur ny FFKM nanomboka tamin'ny 91 sy tamin'ny 2002 za zanaky ny FFKM no miteny eto donc sanatria hoe contre an'zareo fa zay hoe asiko mafy ny tenako mangana zany hoe izay mpitondra ny institution mpiangonana rehetra nisy teto Madagasikara dia ny instrumentaliser ny mpitondra mba ahafahany zareo mianaka sy ahafahany zareo manao revanche am'izay mpitondra nanilika azy. Zany hoe tsy resaka guerre idéologique sy spirituelle zany no mahatonga ny fiangonana mirotsaka amin'ny raharaha politika fa guerre personnel, règlement de compte eo amin'ny institution teo aloha zay nanenjika azy ka ozy hoe bon si c'est comme ça zay hanohana candidat anankiray na mpitondra anankiray mba ahafahanay tirer ny avantage ho anay. Donc zany les motivations ny implication ny fiangonana na tamin'ny FFKM na ny fiangonana zandriny am'izao fotoana zao dia samy manana le esprit hoe anay indray zao dia mba zay indray no manjaka eto amin'ny tanàna fa tsy lay hoe nilaina amin'le hoe théologien masy dia saka guerre idéologique any amina idée no ilana ny théologien zay mahatonga anao hoe tsy pasteur fa théologien mitsabaka ao anatin'le raharapirety tsy resaka hoe andeha iandany amin'ny tim na andeha iandany amin'ny TGV na andeha iandany amin'ny SVM raha vao zay koa dia tsy mila zay tsy dirako tamin'ireny zavatra ireny fa zao hoe na ny opposition na ny amin'ny fitondrana na sisa dia ny idéologie an'ireo Paul anankiroa mihitsy no misy tsy mety amiko ka tsy maintsy midénoncer an'izany aho. Izay zany no rôle-ny amiko ny rôle-ny théologien hoe guerre idéologique no anjaranay satria zay nampianarana théologie ary ny théologie dia dans le monde des idées, dans le monde des valeurs, dans le monde de l'éthique. Donc il faut s'attaquer à l'éthique, hein? Il faut s'attaquer au paradigme, il faut s'attaquer au logiciel idéologique fa tsy resaka problème ana régime. Or zany zay nandrasan'ny olona aminao mila nareo zay pasteur ohatrany eto amin'ny Facebook eto mila nareo zay hiditra tsehatra am'izay mba haninona mba hanafaka anay amin'ity mpitondra ity ohatra am'izay fotoan'izay on sera débarrassé de lui dia atsika indray zao non c'est pas là le problème ary zay ny ka nazo an Jesosy tamin'ny fotoan'andro ny Jesosy tsy nety niditra atao anatin'le jeu hoe bon Jesosy ianao mazaka vahoaka
bon Jesosy ianao milay be fa tonga de vao miteny ianao tonga de mangovotra ny olona mahay mampitombo ny mofo ho an'ny olona tsongo 5 là ianao mahay fagagana donc débarrasse-nous des Romains, débarrasse-nous de ces lèche-bottes, les pharisiens, hérodiens, dia natao anatin'ny mpianatry Jesosy 12 laza dia misy infiltration misy zelota zany hoe ultranationaliste na extrémiste de droite tao anatin'ny mpianatry Jesosy de tsy zany fa i Petera sy Jodasy membre ny parti politique zelota. Or Jesosy tsy miditra tamin'le jeu rehefa niakatra tao Jerusalem izy nitaingina le zanabriky dia andro Pasika dia ao anatin'ny mentalité jiosy rehefa tonga ny Pasika dia eo ny fotoana messianique faratapony ho an'ny jiosy satria ny fankalazana ny Pasika dia fahatsiarovana ny fanafahana avy tany Egypte. Donc misy théologie de libération ao ambadiky zany ka mieritreritry zareo hoe c'est le moment fort mba ty Jesosy ty ndray zany no ataotsika pion eo le izy impiry moa anatin'ny filazantsara ny hoe andao alaina Jesosy atao mpanjaka zany hoe instrumentalisation an Jesosy ho amina fin personnel et politique. Eo zany le bablesse misy hatramin'izay teto Madagasikara dia na ny FFKM mialatsiny na ny fiangonana zandriny dia instrumentalisé par les lobbying politiques juste pour prendre sa revanche. Fa jamais niditra tao amina resaka combat idéologique ny théologianina. Amiko zany dia eo no toerana farany zay sarotra itoerana zay tiako idiran'io dans le sens hoe ainona ny position zany raha tenareo fantatra izay tsy populiste io tsy populaire io tsy sexy io tsy masarika olona io kanefa c'est la place de l'église de Jésus-Christ dia ny amin'ny atao hoe sentinelle de la foi, sentinelle des idées, sentinelle na raisonnement mba ahatonga anao ho feo miantsoantso eny mety any anefitra tsy mampaninona fa mipetraka amin'izay toerany izay. Eo zany lay le resaka tiako atongavana eto. Donc ho ana ny théologien dia manana place radicale, cruciale izay mampaminany azy. Eto aloha zavatsara resaka sao de misy mieritreritra hoe mitonty anao mpaminany RGL ka hoe maminany ny hoavy tsia samy manana définition natao hoe rôle prophétique. Ny mampaminany ahy sy ny mpitondra fiangonana sasany rehetra dia izy afaka manao lecture ny situation misy ka mahay manavaka tsara ny atao hoe ity misy idéologie tady aniry frekevitra tady aniry eo niveau firenena ka hanimba an'ilay taranaka, hanimba an'ilay firenena, hanimba an'ilay toe-tsain'ilay firenena dia iny no ahitra ratsy tsy maintsy ngotana ka ny rôle ny mpaminany amin'izay fotoan'izay dia ny manondro an'io zavatra io mba tsy haniry ela be ka sarotra ny analana azy. Zany hoe amin'izay fotoan'izay zany pour le bien commun ny rôle ny théologienne. En quelque sorte zany ny théologienne andro dia gardien de la cité. Inona moa ny politique? En parallèle, la politique c'est la gestion de la cité. Oui, ianareo misehatra ny temporel na ny fahefa-panjakana sy ny fahefahana politika no migérer ny cité fa tsy vitanareo rery migérer ny cité fa mila koa gardien de la cité. Inona ny rôle le gardien de la cité dia ny mijery ireo zavatra zay tsy hitan'ny masonareo mpanao politique satria ny masonareo politique dia vous êtes limité par votre mandat. Ianareo zany tianareo na tsy tianareo de limité hoe 4 ans sa 5 ans nareo eto dia tsy mafaka mijery lavitra zany nareo hoe mandainga ianareo raha manana vision mihoatra ny mandat anankiroa fa zay eo ambanin'ny masonareo ihany tsy solution tip top fa tsy manana recul ary tsy afaka mahita le olana ifotony
sy manao lecture sociétale ny zay mampaharary aminay vahoaka. Izay zavatra zay no mahatonga amin'ny teny hoe gardien de la cité ny théologien, zay en parallèle amin'ny atao hoe gestionnaire de la cité ny administrateur pirenena. No zany amiko dia tokony averina amin'ny toerany lay noblesse tena zavatra zay zany de tena miteny hoe le noble le resaka politika, fa nolotoitsika le izy, nopotehitsika le izy. Ny rôle anay théologiana koa zany dia eo no madiso hevitra ny olona hoe tsy tokony hitsabaka amin'ny politika. Zany ndray de mahita hoe rôle anay hoe andao diovina ilay idée de la politique, averina amin'ny toerany satria c'est quelque chose de noble. La politique elle est noble noho ny maha gestion de la cité azy zay, satria ny tanjony dia hahatonga ny bien commun ho an'ny olona rehetra. Fa tsy araky ny fiteny sasany zay efa mpanao politika fa ela teto amin'ity tanàna ity ny ambadiky zay de zay zany le efa mpanao kolikoly, zay le efa mpangalatra, zay le efa mahita ny fikafika sy ny bizina maloto. Zay ny lasa définition hoe politika am'izao fotoana zao. De normal ny olona miteny hoe tsy tokony hitsabaka politika ny pasteur sy ny théologienne satria on a violé, mialatsiny am'le terme, le mot politique ka désacraliser le izy. Donc ny rôle anay zany de misacraliser an'le politika indray. De raha ho tafitohina zao namako piétiste sy ny puritain hoe ianao indray ve no hisacraliser ny politika nefa karaha tsy tokony hitsabaka. Zay indrindra avereno amin'ny toerany tokony hisy azy ny politika fa lasa siva noho izay zavatra zay. Ka amiko zany de hoe tsy tokony afangaro ny atao hoe politika sy ny pouvoir. Eo zany no misy erreur, tsy afangaro ny politika sy ny pouvoir. Ary eo no iavahako sy no se différencier am'ilay conception le politique politicienne mazava ho azy de hoe miakatra manaovana politika aneo zay mihaino discours ny politicien au Madagascar de tena mirefarefa amin'ny tany be hoe miakatra manaovana politika aneo izy dia tsy manana tanjona fa tsy conquérir le pouvoir e. Anky vare zany hoe milaza tsy antaniny ianao zany pour conquérir le pouvoir. Azadio fa rehefa miconquérir le pouvoir dia tsy maintsy mipetraka ny mytiny Remus sy Romulus. Rehefa nresantsika teto iza Remus sy Romulus, lay kambana rolahy izay tsy maintsy ny famono mba ahafahana mitondra ny cité de Rome. Zany hoe pour conquérir le pouvoir il faut éliminer l'autre. Oui. Zay de izy pour conquérir le pouvoir il faut éliminer l'autre. Tsy zany ve zava-misy eto. Satria ny notion de politique amitsika de zay hoe conquête du pouvoir. Donc ça zany à assumer comme position. Je fais de la politique, j'aime la politique. J'adore la politique et je l'assume, mais pas dans le but de conquérir le pouvoir, mais je l'assume pour influencer les idées politiques. Si je tiens une posture, ça tient, si je voulais, si je fais, si je fa amko io tâche noble, zay raisiko ampifaliana hoe ny anjara toerako de hoe ahoana ny ahafahako ny influencer ny orientation misy eo anivon'ny firenena anankiray amin'ny lafiny firekevitra sy fototrainana. Izay ny fanazavako ny amin'iny ka hiditra am'izay aho amin'ny hoe inona ary ilay sosokevitra, tsy hoe sosokevitra fa ahoana fijeriko ny amin'ny resaka politika sy ny position ny mpanompon'Andriamanitra na ny théologienne amin'ny lafiny politika dia ny toetsain'ny Dietrich Bonhoeffer no resaka. Dietrich Bonhoeffer, théologienne allemand. Bonhoeffer dia théologienne tamin'ny andron'ny nazi nanohitra ny Hitler. Alohan'ny zavatra eto dia mila fantarina hoe izy aloha Dietrich Bonhoeffer. Raha ohatra ka
reformuleko le fantena tsy hanao biographie akory fa azonareo jerena sur internet zany tsy andany fotoana amin'izany tsika fa ny intéressé anay de hoe fa maninona izaho raha manatombontso Jean-Luc dia no s'identifie na je me retrouve ao anatin'ny personnage ny Bonhoeffer satria ny foto-kevitra zay nijoroany Bonhoeffer dia tena za tena iombonako hevitra amin'ny tanteraka or fantatro tsara koa fa ho maro ny mpiara-manompo amiko tsy ho d'accord amin'ity zavatra ity satria ny Bonhoeffer ny axe principal ny fijeriny dia hoe un christianisme sans religion io ny axe principal ny Bonhoeffer meko anareo eto un christianisme sans religion wow ahoana zany un christianisme sans religion zany hoe ny christianisme zany dia tsy religion fa mode de pensée idéologie valeur pensée fiainana raha mivavan'i Jesosy niteny hoe zaho no lalana sy fahamarinana zany hoe c'est une vie fa c'est pas une religion important be zay zavatra zay ina ny idira zay amin'ny etika politique dia araky Bonhoeffer zany dia Kristy dia fananana universel fa tsy fananany mpino kristianina ihany averiko indray Kristy dia fananana universel fa tsy fananany mpino kristianina ihany ary tsy tokony ho gadraina ao anatin'ny atao hoe religiosité chrétienne ny foi chrétienne averiko tsy tokony ho gadraina ao anatina religiosité chrétienne ni foi chrétienne parce que la foi chrétienne c'est une pensée c'est une valeur c'est une façon de vivre c'est la vie tout court nous zany amiko iombonako amin'ny Dietrich Bonhoeffer dia ny fiangonana Jesosy Kristy ilay fiangonana tsy hita maso eto am'izay tsika zany l'église invisible fa tsy l'église locale zay misy anareo sakalahady dia tokony hianaka na hitsofoka any amina fotom-pisainana sy any amin'ny fomba amam-panao ny firekevitra eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy tokony ho entamavesatra izay asaina ololoavina sy batainy olona tsy hoe règle de vie hoe ity no principe tsy maintsy arahana fa mitsofoka any amin'ny fomba fisainatsika manefy ny fomba fijerintsika manefy ny pratique sy ny mœurs ary ny coutumientsika any zany lay christianisme fa tsy règle arahana tsy mitovy le izy am'izay fotoan'izay no zany ohatra ny antony tsy mahadakora mihitsy hoe andao ohatra zao raha za zao no antaninareo hoe tianao ve Madagasikara ho tonga firenena kristianina de manière officielle zany hoe tononona misy hoe firenena kristiana zaho dia tsy d'accord mety ho gaga nareo fa ahoana hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ao Madagasikara tsy ilay filazana hoe pays chrétien Madagasikara no solution fa ilay principe chrétien ilay mode de vie chrétien ilay fomba fijery kristianina no lasa fiainan'le olona ka tsy voatery no se déclarer pays chrétien Madagasikara
zay le mahatonga am'teny hoe tokony ho avela tokony averina amin'ny universalisme ny foi chrétienne fa tsy fatorana ao anatina prison anankiray. Za zany dia favorable satria fijeriny Bonhoeffer ty favorable mito azy koa aho ny amin'ny hoe ny chrétienté tsy hitako zay andikana azy amin'ny teny malagasy ao anatin'ny lalàna hoe manoloana ny tolo-dalàna anankiray izay atolotry ny solombavam-bahoaka. Inona no fijery kristianina ao anatin'io lalàna io? Le fijery kristianina tsy hoe didin'Andriamanitra na didy folo na hoe sakasitran'Andriamanitra fa inona no visé ny fikendren'Andriamanitra amin'ny lalàna amin'ny théologie de la création dia ny épanouissement ny olona rehetra, ny justice, ny équité. Izay no principe chrétien. Donc zany izay zavatra zay no tokony amolavolana ny lalàna rehetrarehetra sy ny fitondrana misy, ny fisainana mihitsy sy ny fomba enti manao ny zavatra. Hitanareo fa any amin'ny zavatra hafa mihitsy le idiran'le finoana fa tsy any amina resaka religion. Sy lalàna copie-coller avy amin'ny baiboly zay ny nofinofiny sasany hanao ohatran'ny mialatsiny raha manonona ho anareo rahalahy musulman hoe la loi du charia mavoatsika kristianina te hanao copie-coller ny silamo. Fonao raha milazan'izany hoe ny silamo zao manana république islamika dia ny loi de la charia no tiany zareo silamo sasany fa tsy rehetra akory no tiany hapetraka. Dia misy koa manonofy an'izany hoe kristianina dia hoe lalàna copie-coller avy amin'ny baiboly. Non, tsy zay mihitsy le tianao tenenina, tsy zavatra statique, tsy zavatra figé fa dynamique ilay tenin'Andriamanitra, zany hoe souffle fanan'Andriamanitra, souffle de vie fanan'Andriamanitra mitsoka amin'izay tiany ka mamelona any amin'ilay fomba fisainan'ny fiarahamonina no efficacité tadiavo. Manarak'izay i Bonhoeffer, raha tianareo fantatra koa i Bonhoeffer dia iza Bonhoeffer. Bonhoeffer dia nisafidy koa izy handeha eo amin'izay toerana tena ilana azy satria nandeha tany États-Unis izy, misy fotoana izy nandeha tany États-Unis no izy tsy nahita ravina varatra tao Allemand noho ny antony ara-piangonana, zany hoe problème interne teo amin'ny fiangonana izy dia voatery izy misy exilé tany États-Unis. Tany izy satria olona manam-pahaizana ary nankafy azy tokoa ny Amerikanina dia nahazo chaire amina université tany izy fa nisafidy izy mipody any Allemagne tao anatin'ireny guerre mafana be. Eo indrindra zany izay figuren'ny Bonhoeffer zay no mahavariana hoe Bonhoeffer ny nahamaika azy dia aonareo zany misaventurer amin'ny monde spirituel, amin'ny le monde des idées, ary tsy mba namaika azy ny resaka confort fa ny azy le monde des idées hoe za tsy maintsy mitondra ny contributionko ny amin'ny fiarahamonina allemand satria naviliny Hitler any amin'ny tsy tokony ho izy, zany hoe nosimbainy Hitler ny fotom-pisainany jeunesse allemande sy ny fiarahamonina allemand dia ozy izy hoe je me sens ozy izy appelé ho an'io fiarahamonina allemand io. Tsy hoe tsy nanana dynamique hoe aiza misy poste tsara ho raha poste tsara tokony jana tany Amerika izy fa ahoana ozy izy no ahafahako manavao indray le fomba fijery any Allemagne zay nipoteny Hitler sy ny firainkevitry ny nazi. Dia rehefa nijery an'izay dia nanao
karazana parallelisme kely ny amin'ny zay zavatra zay sy ny listra napetraky Paul apôstôly amin'ny epistile en Efesianina ny amin'le atao hoe ireo fiadin'Andriamanitra hoe manoloana ny ady eto anivon'ny fiarahamonina sy ny ady eo anivon'ny fotom-pisainana zay voizina dia inona ny fitaovam-piadiana novoiziny Bonhoeffer ary lazainy Paul apôstôly ihany koa satria guerre des idées dia ity teny amin'ny Efesianina 6:12 ity raisiko amin'ny teny malagasy aloha dia avy eo adikako amin'ny teny frantsay fa important be le izy io ary hiady zany tsika hiady amina fotom-pisainana hiady amina idéologie ianao raha hiady amina idéologie raha tsy manana fitaovam-piadiana mifandanja amin'ilay adversaire dia reraka fotsiny ianao satria guerre idéologique le izy dia inona zany arme idéologique hoentinao dia amiko ity Efesianina 6:12 ity zay manao hoe ny anaran'i Jesosy fa isika tsy mitolona amin'ny mofo aman-drà eo zany dia mazava hoe sika tsy manana fahavalo olona fa resaka fanapahana ny problème eo anivon'ny politika mbola zaveko inona le fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra io zany no mankeja an'ilay rafitra politika isika miteny hoe zao ny zavatra tsy mety fa izany source mahatonga an'io tsy fetezany zavatra io dia ireto le source hoe le cible tokony divanareo ane dia any amin'ny resaka idée fanapahana fanjakana mpanjaka ny fahamaizinana fanahy ratsy any amin'ny rivotra ino zany omeko anareo ny dikateny frantsay zay somary mazavazava kokoa noho le teny malagasy dia omeko anareo eto ambany eto hoe omeko anareo eto ambany eto amin'ny teny malagasy hoe teny frantsay zafady zao ny voalaza ao amin'ny teny frantsay manao hoe anaran'i Jesosy en effet ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons mais contre les principats c'est plus que les principats contre les autorités c'est plus les autorités contre les pouvoirs c'est plus les pouvoirs de ce monde de ténèbres monde de ténèbres c'est plus contre les puissances spirituelles mauvaises c'est plus les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux dia ireto ny dikateny avy amin'ny teny fototra sy teny malagasy sy teny frantsay ny amin'ireo zavatra ireo dia raiso kely arak'izay nadikako mihitsy izy mba am'izay nareo afaka mandray azy tsara io inona ary lay tsy mitola amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana ozy izy amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay de principauté inona le principauté Efesiens 6:12 règle aika izany tsika miady amina règle misy lalàna tsy manjary mamatotra ny firenena tsy maintsy ravana io lalàna io principe misy principe hitondrany mpitondranyity firenena ity io no problème mangeja ary io no arma eo am-pelantanany mpitondra io koa zany tsy maintsy pitehina io principe io faharoa fanjakana ozy izy amin'ny teny malagasy etsy amin'ny version malagasy amin'ny teny frantsay izy autorité dia raha jerena amin'ny teny grika le autorité na le fanjakana dia juridiction mais mazava juridiction miady amina juridiction tsika dia avy eo pouvoir ay le juridiction koa manambara pouvoir manambara droit hitanareo fa any amin'le monde des idées zany
règle, principe, juridiction, droit. Avy eo toy zany vaky teny hoe puissance spirituelle hoe mpanjaka ny fahamazinana. Io puissance spirituelle io dia lazainy amin'ny teny grika hoe pouvoir cosmique. Ny zavatra tsy fantatsika vahoaka malagasy, zany hoe misy cocktail, je dirais diabolique, ny règle de vie, ny principe hitondrana nyity fireneny ity, ny juridiction miasa eto Madagasikara, ny droit dia baikony pouvoir cosmique na les forces obscures, la heriny maizina miafina ao ambadiky ireo principe sy règle. Ireo no tafaona dia bombe nucléaire. Zany hoe mila ciblena zany hoe inona ny ennemi atsika mampahory atsika malagasy, dia ireo zavatra zay lazaiko ireo hoe ny règle arahana eto Madagasikara, ny principe arahana eto Madagasikara, ny juridiction misy eto Madagasikara, ny droit misy eto Madagasikara dia alimenté na puissance spirituelle na pouvoir cosmique. Satria voaingana atsika nahita atao Facebook fa ny akamaroany dia misy ny pitaiza ny fehy ny sasany amin'ny resaka fitondrana, de mifangaro amina zavatra maro samihafa, de misy force obscure izay miafina ao ambadiky le principe sy règle. Donc zay ny raha ataoko amin'ny teny mahitsy hoe cartographie an'ilay problème. Satria mantsy isika ozy ny soratra masina raha hiady amin'ny fahavara aloha tsy maintsy petraka aloha ka andinika hoe fa iza le adversaire aloha. Problème atsika on se bat dans le vide, tsy fantatra eo akory le adversaire. Ozany hoe anka i président de république, ny premier ministre, ny député, fa io no façade. Fa ny vrai problème de reo zavatra lazaiko reo hoe fanapahana règle, principe, autorité izay foiziny pouvoir cosmique ao ambadiky. Ahoana ny fomba hidivana an'ireo zavatra reo? Comment combattre ces choses-là? De Paul ihany koa no mbola manome ny liste ny fitaovam-piadiana, tsy zano miteny fa i Paul miteny ao amin'ny Romanina toko fahenina ihany, de misy antity tout est là. De omeko anareo aloha le verset hoe ka sikiny fahamarinana mivalahanareo mitafiany rariny ho fiarovatratra, tsy pio tsara le fahamarinana, rariny kiraroy fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ary fanampin'izany rehetra zany dia tano ny finoana ho ampily. De jerentsika indray reo teny reo hoe fahamarinana, rariny, fahavononam-panahy, finoana amin'ny teny fototra de reto le izy. Zavady ny fahamarinana vérité, resaka vérité no resahany eo. Ny rariny justice, donc zany l'amour de la justice et de la vérité. Ny fahavononam-panahy, les bonnes dispositions. Ary ny finoana manambara foi bien sûr, fa assurance, engagement ary fidélité. Aretina mikiky ny firenetsika eo, tsy misy tsony ny atao hoe engagement, tsy misy tsony ny olona amoureux de la vérité, tsy misy tsony ny olona atao hoe amoureux de la justice, ary tsy misy tsony ny olona manana bonne disposition. Dia on va se plaindre à qui? Rehefa avy eo. Reo zany zavatra tokony ho ananana
raha ohatra itsika te tsindriko tsara te s'aventurer lalindalina kokoa amin'ny monde politique hitanareo fa le monde politique tsy araky ny eritreretantsika azy fa tena mifangaro ao ny domaine temporel zany hoe ny fahefana mpanjaka fahefana administrative hoe filaza zany tsy haiko sy ny spirituel tsy misaraka ny domaine temporel sy ny domaine spirituel tsy misaraka aory nefa ny zavatra ataon'ny olona dia zay ampisaraka an'ireo de am'izay zany de hoe any anareo de satria azoko am'izay zay mahatonga anay le hoe aza mitsabatsabaka ty anao zadapasy satria fantatry le rony fa misy puissance cosmique izay mialimenter an'ilay justice lay vérité ilay principe tsy manjary ampanjakaina donc miarranger anazy non tsy idiranareo teolojiana ty satria io resaky misy citation ny Dietrich Bonhoeffer koa ty zay tiako akana inspiration am'izao resakytsika zao adikako etondray citation de Dietrich Bonhoeffer hitanareo fa tena teolojiana matanjaka ity Bonhoeffer ty izay tiako zaraina antsika eto dia ity la izy Dietrich Bonhoeffer ouais une citation de Bonhoeffer le silence face au mal est en soi le mal. Dieu ne nous considérera pas innocents. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Averiko tsara be. Ny fahanginana manoloana ny faharatsiana sy ny ratsy dia ratsy. Mba tsy lazako hoe ratsy lavitra noho ile ratsy nataon'ny olona. Ary tsy ho afabelo anaty an'Andriamanitra ilay mangina ary tsy azo raisina ho innocent izy tsisy idirako zany inona ty nidirako tena misy idiranao ry teolojianina ka ny fahanginanao dia mariky ny complicité anao eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy midénoncer an'le mal ianao tsy le olona midénoncer afatsika fa lay ratsy. Ne pas parler c'est parler. Tena ny tsy fitenenanao dia tonga am'ilay fomba fiteny hoe diso reko miantsoantso mafy loatra ny fahanginanao ka tsy reko intsony ny teninao. Averiko indray diso reko miantsoantso mafy loatra ny fahanginanao ry teolojianina ry fiangonana malala ka tsy reko intsony ny toroteninao. Tsara ny toroteninao sakarady maraina tsara ny fampianarana fimponony fiangonanao fa ny fahanginanao manoloana ny ratsy manjaka dia tsy mahare ny toroteninao intsony ny vahoaka. Ne pas parler c'est parler. Ary farany ne pas agir c'est agir. Zany hoe ny tsy fietsehanao fa mitaza fotsiny dia toy ny manome laisser passer hoe tohizo ary ataovy mafimafy kokoa. De ametra-panontaniana hoe anao ino anao zany dadapasy hitondra basy hirotsaka an-dalambe anao grevy tsy any le izy aza lomorina koa amin'ny fomba fandinian-javatra fa eto zany dia ina ny rôle atsika de hoe dénoncer le mal manondro hoe rehefa ratsy de ratsy satria nahoana ina ny antony tsy azoko anginana ina ny antony tsy azonao anginana de satria lasa banaliser lasa normaliser le ratsy ary rehefa lasa banaliser sy normaliser le ratsy dia lasa mivadika ho indray no norme arahana zany hoe indray no lasa tsara zany hoe tsy manana repère tsony le fiarahamonina hoe ay satria nangina ny fiangonana satria nangina ny teolojianina dia le fiarahamonina tsy manana repère rehefa tsy manana repère dia le mal devient le bien et le bien devient le mal. Donc ny fahanginana c'est tena mbola pira lavitra no le ratsy misy
dia matetika ny excuse ampiasaintsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia hoe ka inona moa no azo atao hoe hitoroka ny ratsy ve tsika hidenoncer le mal ve tsika nefa fantatrao ihany dadapasy fa tsy ova nety tanty fa io tsy maintsy ho ratsy mariny zany peut-être raha koa ary possible fa ny tsy mahadakoro am'izay fotoan'izay de ty na dia tsy ova ary zao tontolo zao averiko na dia tsy ova azy ary zao tontolo zao na dia tsy ova azy ty fireneny ty tsy afaka ny mangina aho manoloana ny faharatsiana mba tsy ahatonga ny ratsy ho inondray no lasa eo ambanin'ny feu du projecteur lasa ny ratsy ndray no mise en valeur lasa ny ratsy ndray no éducation metsika ny taranaka hoe ity ndray ny norme araky izy fa iretsy efa lany daty zay ane le problème le fanginany tsy manakambo aho hanova ny fiarahamonina tsy zaho no haova nyty fiarahamonina ity tsy zaho no haova nyty fireneny ty fa ny tsy azoko anginana ary ny tsy azonao anginana de mba tsy ahatonga ny zanatsika sy ny taranatsika hieritreritra hoe izao zany ny fanao izao zany no norma satria nangina ny fiarahamoniny fiangonana nangina ny teolojiana nangina ny mpanompon'Andriamanitra dia mazava ho azy zany fa ny zanako sy ny zafikeliko sy ny taranako de tena hoe zao zany ny fanao azy izay anele izy dénoncer le mal pour que le mal reste toujours le mal fa sady efa manimba zavatra ve le mal sady efa manapotika ve le mal nombola za koa miteny amin'ny zanako sy ny taranako hoe mety io rakizy fa ataovy doublement dégâts zany zavatra zany ary zay no antony tsy azo anginana fa tsy hoe raha mitabataba eto hoe raha mitabataba Facebook dia hanovan'ny toetsain'ny olona efa manao ny ratsy non je suis conscient fa au moins ny fitenenako eto mba hahatonga ny zanako sy ny taranako sy ny taranaka malagasy miteny hoe nisy ny teny hoe ratsy io au moins mba misy tanareo misy projecteur hoe ratsy io fa raha ohatra misy ratsy io zany ka tsisy jiro ohatra ny fiarahamonina ihany rehefa tsy misy jiro ina moa zavatra misy manjaka ny totakely fa na tsy mahafaka ny totakely ny jiro n'est-ce pas na de asinao jiro be debe raha ny tanàna ny mpangalatra foana fa au moins rehefa misy jiro mba miafina lay totakely mba sahirana lay totakely manafika tanàna fa tsy izy ndray miterikio hoe anay ny tanàna au moins mba sahirana izy au moins izy mba limité ny azony atao fa tsy afaka migalabona zay ataotsika de mety daholo izay ny rôle le dénoncer du mal au moins mba manohitohina sy miralentira an'le fianak'le ratsy na de tsy aova izao tontolo zao azy pragmatisme zany teneniko zany fa tsy resaka idéalisme mihitsy ary tsy zako no miteny an'izany fa ny soratra masina ao amin'ny Jaona 7:20 ka hatramin'ny 1:20 miteny an'izao teny zao Jean 3:20-21 zao no lazainy azy Jean 3:20-21 fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fandrao hita miariary ny asany fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany tena logika be le zany teny Jesosy zany tsy resaka ara-panahy zany fa tena resaka logika cohérence du bon sens averiko izay rehetra manao ratsy izy dia mankahala ny mazava hitanareo ve entre parenthèse izao mihitsy amiko natao hoe la foi chrétienne lay mahatenin'Andriamanitra azy dia miditra any amin'ny fotopisainana sy mampahiratra ny saina hoe tokoa moa hoe izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava logika zany izany hoe rehefa manomboka mba misy mazava kely eny na de tsy mazava be ary anao fa mety mitsilopolopy satria anao tsy de makaiza par rapport an'le ratsy dia mitandrina le manao ratsy sao de tazan'izy oy trangeto tsika aloha mba somary miafinafina kely de aveo zay sady tsy manatona ny mazava izy fandrao hita
miariary ny asany fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany. Amin'ny teny frantsay izy dia ahoana filazany azy ato nataoko amin'ny version anankiroa mba hazava bebe kokoa ilay resaka. Zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay: car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Handositra ny lumière io izy. Et celui-là ne vient pas à la lumière. Logique, hein? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Io type tsindrina. Ny rôle ny théologienne, ny rôle ny pasteur, ny rôle ny prêtre, dévoiler le mal. Si rôle-nako ny manova ny mal io tsara, misy rafitra manatanteraka an'izany. Fa ny rôle-nako dia hoe dévoiler le mal, dénoncer le mal. C'est tout. Ary raha tsy misy manao an'izay dévoiler le mal sy dénoncer le mal zay dia manjaka tokana ny ratsy. Ary mitaiza ny vahoaka amin'ny atao hoe impunité isika. Noho zany agnamiko ny fidénoncevana ny ratsy efa fandresena. Misy miteny mantsy hoe inona zao ny inona zao niova ozy zatra nanao voanao PDRG fa nga ny nanankarena hoe Madagascar. Non, pour moi c'est une victoire. Rehefa mba misy feo anankiray fotsiny aza miteny hoe ratsy ty le rehetra, tsy mety ity. Satria arak'ilay tenin'ny Dietrich Bonhoeffer ery ambony, ny fahanginako dia lasa mamadika ny ratsy ho tsara. Averiko, ny fahanginako dia lasa hamadika ny ratsy ho tsara. Le silence, mon silence, transforme le mal en bien. Ary vice versa, mon silence transforme le bien en mal. Nous anton'izay i Bonhoeffer tsy afaka nangina manoloana ny Hitler na dia fantany tsindriko tsara fa hanaraka hatramin'ny ainy. Satria na ny Bonhoeffer ny combat dia izy hoe oui, Hitler un problème fa mbola misy problème ambony no Hitler. Dia les combats cosmiques fa tsy charnel intsony. Fa Hitler nous symbolisait le mal, mais il y a le mal au-dessus d'Hitler. Nous, et divani Bonhoeffer. Manaraka, misy koa antiteniny Bonhoeffer ty satria Bonhoeffer resakintsika eto hoe fomba fijerony Bonhoeffer zany amiko tena mamaritra ny etika politikako mihitsy. Satria nareo mantany ina marina moa tena positionnao hitanareo izy zao. Ity ny parole ny Bonhoeffer ihany koa hoe alohan'izy ho faty satria novonoina izy ary nahantona par pendaison dia ozy izy hoe c'est la fin, mais pour moi c'est le début de la vie. C'est la fin, mais pour moi c'est le début de la vie. Ny zavatra nanaitra aminy ty fehezanteniny Bonhoeffer ty tsy ny fananany eritsaina hiatrika ny fahafatesana akory, marina fa tena naheritsaina izy, fa ny vision ny amin'ny atao fiainana. Io no mahavarina les visions ny Bonhoeffer ny amin'ny atao fiainana. C'est quoi la vision de Bonhoeffer sur la vie? C'est quoi la vie? Nanazy zany dia ny hoe mijery izy au-delà na mihoatra ny izay hitan'ny masony daholobe. Ary reo ny ilana ny théologien. Ny théologien il prend de la hauteur, mahita ny tsy hitany be nahoana. Non pas pour se mettre en valeur, fa mba ahafahana mitaiza an'ilay vahoaka, ahafahana mialarme an'ilay vahoaka, ahafahana
mampahafantatra le vahoaka mba tsy ho ambakay ny olona satria lehibe nahoana dia ny fijeriny dia ety ambany noho ny fiainana. Donc sacerdoce ho anà raha tianareo fantatra sacerdoce ho anà hoe Jean-Luc, tu ne peux pas dormir sur ces deux lauriers. Tsy afaka matory mandry andriranantsy ianao satria tu as le devoir de voir au-delà de ce que les autres peuvent voir mba ahafahanao miaro azy sy mitaiza azy. Sacerdoce io io ny vocation sy ny pasteur ny ma vocation efa naveriko teto aminareo teto hoe 20 ans après na pasteur voafantatry ny vocation ny pastorat tsy vocation fa ministère fa ny vocation de zao hoe je dois être un sentinelle pour mon peuple. Ça c'est ma vocation. Je dois être un sentinelle pour mon peuple. Tsy mahazo varimbarina amina zavatra ity vena fa tsy maintsy maka hauteur mba ahafahako mitaiza sy manaitra ary dénoncer le mal pour que le mal reste le mal et le bien reste le bien. Ça s'arrête là. An'Andriamanitra ny ambiny, an'ny mpitondra fanjakana ny ambiny, an'ny manam-pahefana ara-tafika ara-miaramila ny ambiny sy ny magistrat tsy misalovana ny andraikitry ny olona am'izay andrandana fa rôle kosa io. Kanefa anjarako mitabataba amin'ny teny hoe tsy mety ity mba ahafahan'ny responsable temporel mandray ny andraikiny. C'est ça le gardien de la cité. Je suis un gardien de la cité en tant que sentinelle théologique. Bien bon. Rehefa se lancer un petit combat ity zany dia aza ferana ny vision anao amina amin'ny mialatsiny mafy be ngamba zao teniko zao aza ferana ny fijerinao na ny mission anao am'ty fiainanao misérable ity. Varina ianao am'le carrière anao, ahoana ny atonga ny fiainako metimety, ahoana ny atafana, ahoana ny azahoako poste. Zay ny problème any ray aman-dreny pastora maro. Mianatra ihany izy mba hazo poste tsara, fitandremana tsara, sisy maharatsy an'izany amaha-olombelona atsika fa raha vao le feranao am'izay fotsiny dia lasa mahantra satria ianao tompoko dia manana cause noble. Sentinelle du peuple et atsika théologienne. Averiko ndraiky sentinelle napitily ny vahoaka isika théologienne. Aza primina any ambany vata any ambany farafara ny vata famaranao ny fahazavana. Apetrao amin'ny toerana ambony. Milanao ny firenenao, milanao ny vahoaka malagasy, milanao ny zanaka malagasy hoe mba sy jiro kely na dia mitsilopilopy azy tsapanahy. Mety ho zany kaniany jiro pétrole dadapasy tsy olana après heto. Nanao mety lampe de poche après heto. Na sasany projecteur après heto. Na sasany mety jiro amin'ny téléphone après heto. Fa rehefa mitambatry io jiro kely be dehibe io dia me mahiratra ny mason'ny vahoaka, me mahita ny vahoaka, ary rehefa mahita ny mason'ny vahoaka dia fantany lalakaleany. Ary rehefa fantany lalakaleany dia fantany ny décision raisiny. Fa mahatonga azy matory ny hevitra tsy mandray ny andraikiny dia satria mbola maizina ny lalana alehany. Noho izany responsable atsika théologienne ny amin'ny fanazavana ny sainy olona amin'ny alalan'ny théologie izay nianarantsika. Tena capital ny rôle atsika ao anatin'izany. Aza mety ho lemen'ny olona hoe tsy maka izy io, matoa izy mivanavana io tsy maka izy io dia fantany fa raha mitambatra itsika ka manao ny andraikitsika amin'izay jiro kely be dabe zay ho sahirana ihany ratsy na eo azanierany. Mba au moins limité izy fa tsy manjaka tokana eto amin'ity tany sy firenena ity. Noho zany dia aza ferana amin'le fiainanao kely 20 taona maharitra mandalo rairandreny io. Manana fijery mivelatra. Tsy zany no mivoy an'izany fa jereo tahaka ny Abrahama. Mahafinaritra mihitsy iny rehefa i Abrahama zany miondrika izy hoe Sara ty tsy mbola miteraka ihany. Zany hoe miondrika eo amin'le réalité locale i Abrahama.
ty sara ty efa 70 taona zay tsy manana mpandovo za ty efa 100 taona hoan'ny ralahy eto dao lova rehetrarehetra hoay zay satria zay no limite fa ozy Andriamanitra hoe atrakao ny lohanao ry Abrahama jereo ny lanitra dia ina no hitanao de ozy io zay kitana be dehibe isao izy izy raha vitanao no manisy an'io kitana io de tsy voaisako izy Abrahama isao ny fasika eny amoron-dranomasina tsy voaisako ozy izy Abrahama de ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe tahaka nisy an'ireo kitanareo no misy any taranakao ary tahaka nisy an'ireo fasika reo misy any taranakao inona ny dikan'izany tsy resaka chiffre tsy resaka hoe ananjanaka be dehibe tsy any mihitsy fa izao hoe nampianarin'Andriamanitra i Abrahama ahita lavitra hoe mila anao ireo taranakao amin'ny ho avy ny décisionao androany Abrahama de misy impact am'ireo taranakao zay mbola tsy hitany masonao fa mbola any ambadiky manareza ny décision raisinao androany Abrahama de isy impact ho am'ireo taranakao any ambadiky manareza noho izany ta décision aujourd'hui aura un impact sur la destinée de ta descendance. Zay les visions abrahamiques hoe nampianarina i Abrahama hitia ireo taranany zay mbola tsy hitany masony avero koa nampianarina i Abrahama hitia ireo taranany zay tsy hitany masony problématika masy de hoe ahoana zay atafitahy ahoana zay atafitany vady aman-janako ça s'arrête là ce qui n'est pas mauvais mais ampianarina ndraitsika oui tsara ny mitia ny vady aman-janakao fa mba mianara koa mitia ireo taranaka ho avy zay mbola tsy hitanao fa ireo rehetra koa dia omeko anao andraikitra ao eo le izy zany bref lasa ny fotoana avy eo apiditra atsika zay manakolazaina fa ny maître mot zany ny teny anakiroa zany izay no raisiko avy amin'ny Dietrich Bonhoeffer dia ny Bonhoeffer dia ireto teny anakiroa reto ity oui, le maître mot résistance et soumission. Io zany no mibaiko any Hergel. Je suis un résistant et je suis soumis pas à la loi, tia, fa je suis soumis tahaka ny Bonhoeffer am'le vérité. Za zany je suis soumis par la vérité et la justice. Ary rehefa soumis amin'ny vérité et justice io dia izany no mamola vola ny fotoposainako ho lasa militant de la justice. Izany mamola vola ny fisainako ho lasa résistant de la vérité. Ny dikan'le hoe soumis de se mettre à la disposition de la vérité. J'obéis à la vérité. J'obéis à la justice. Et je me soumets à la justice. Dans le sens où ireo no leitmotivako mibaiko. No zany ny boss koa raha tianareo fantatra. Ozy nareo iza ny andamosiny iza ny eo andamosiny Jean-Luc, iza no ambadiky Jean-Luc, de mazava la vérité et la justice. Personne n'est au-dessus de la justice. Personne n'est au-dessus de la vérité. Personne. Zay zany ka dia misaotra anareo naharitra ny eno tao anatin'izay fotoana zay eto am'izay zany manasa raha misy olona manakolazaina taorinan'izay famelabenarako zay dia ito indro ny roy zay afanareo miditra eo tsara marihana fa mila atsika miseho tarehy sy tsy miteniteny fahatany sanatrian'izany fa zay tokony ho resana ihany no resana. Sady isotro rano kely aho fa maina ny tendako.
eny tompoko amandrapiditry ny fahatongavan'ny olona hiditra eo aho dia tsara fantatritsika fa tamin'ny teo anelanelan'ny taona 370 dia misy fiangonana niendaka avy amin'ny fiangonana officiel important koa ty tsara fantatritsika surtout ho an'ny pasteur ny taon'ny Allemagne zany resaka eto année 30 de nicrée zany atao hoe église confessante zany miala amin'ny l'église officielle mampieritreritra le izy l'église officielle zany lasa partagé ny conviction satria nanaraka ny Hitler zay moa le izy hoe misy ny teo tafita malaky misy ny teo matretre te alana V8 te alana 4x4 te alana villa te andeha ho any Dubai te andeha ho any rehetrarehetra io dia voatery niandany tamin'ny Hitler satria zay no napalaky ny zavatra dia ireo pasteur zay tsy mety an'izany satria tratra ny atao hoe famoretana dia nitambatra namorona ny atao hoe église confessante tamin'ny 1937 miaraka tamin'ny Dietrich Bonhoeffer dia ireo olona reo avy eo no nitaiza ny tany Allemagne ny mombany amin'ny hoe tsy hanaraka ny idéologie-ny Hitler tsy indrina hoe tsy Hitler ny problème fa le idéologie-ny Hitler no nedivana mafy tamin'izay fotoan'izay kidy miady amin'ny idéologie-ny Hitler azava ho azy fa tu déclares la guerre à Hitler ary ny afarany Bonhoeffer moa dia 20 andro sa herinandro alohan'ny tsy hahatongavan'ny allié tao Allemagne dia naantony izy namoaka ny teny hoe pour moi c'est la fin mais c'est le début de la vie le début de la vie fa tsy le début de ma vie fa la vie hoe mba hisy zavatra vaovao azon'ny taranaka allemand iainana io ary ny roy zay zaraiko amitsika eo raha misy te hiditra mivantana ka mba aneho hevitra miainga avy amin'izay zavatra nolazaiko izay tsindriko tsara miainga avy amin'izay zavatra nolazaiko izay fa tsy fikory iresaka zavatra hafa indray miandry atsika azy aza misalasala io le resahako tary amin'ny maly izy iny le nizarako sariny fotoana no voafetra dia voafetra fa ny Bonhoeffer aloha zany tena azonao zany hoe filazako azy hoe opération Bonhoeffer zany zao ny zavatra ataotsika eto amin'ity pejy ity dia amina hoe mirotsaka tanteraka ao anatina atao hoe combat des idées satria io no tsy misy niditra mihitsy io fa combat politique combat mpiangonana combat fa le combat des idées zay le mamolavola le toe-tsain'ny fiarahamonina ny toe-tsain'ny fiangonana toe-tsain'ny mpiara-mivavaka zany mila volavolaina indray ka dia io ary ny roy afaka miditra ianareo ny fepetra fotsiny dia tsy maintsy mampiseho tarehy ao anatin'ny vidéo satria miseho mivantana amin'ny vidéo ary tsy ekena ny fanompoana olona na famonoana anaran'olona na fanaovana tsinitsina olona mivantana zay fotsiny fepetra fitsipika mba hifampitondrantsika zao ary toko ya misaotra tompoko amin'ny firaritso raha tsy misy moa dia ajantsika zany tsy manina akory tsy voatery hiditra akory fa mba novana kely no le endriky le fandarana mba hoe mba hisy ino filazana zany interactivité mba hisy fifanakalozana sy ahafahanareo koa mandray anjara satria zay amin'izy ity
ia amin'ny YouTube sy Facebook. Pour l'instant aloha zany ialana tsiny tsy afaka manao direct YouTube satria ilay webcam mampiasaiko eto zany a voatery miasa eto amin'ity StreamYard ity, fa aza matahotra ianareo fa raha vita zao fandarina zao a de ho téléchargeko io a dia afindrantsika amin'ny YouTube ho anareo zay tsy maharaka raha tsy amin'ny YouTube satria tsy haiko araky ny filazan'ny namana sasany hoe lafolafo kokoa no ny manaraka direct amin'ny Facebook no ny manaraka amin'ny YouTube. Dia rehefa avy eo zany a manome toky anareo fa ho avoakantsika amin'ny YouTube izy a rehefa vita ny direct fa tsy zao aloha. Eny ary tsisy niditra dia mamerina ny fisaorana antsika rehetra, manome fotoana anareo indray amin'ny heriny toy zao. Tsy fantatra moa amin'ny heriny raha fa manambahiny tsika na tsia fa androany somary nataontsika tsy hoe spécial fa ny tena marina zao moa ny tena mahazatra atsika hatramin'izay teto amin'ny pejy efaka zoma na catéchisme d'adulte io a na hono pasteur, fa niezaka koa tsika mba hanasa vahiny mba ho diversifier sy varier ilay fandarana. Makasitraka makatelina atsika rehetra tsy mety ka io roa io idirana ny rintsoa ao averiko aminao eto sao de ny ina filaza azy sao de ny jereo aloha sao de light sa tsy zay ngambany io sao de misy hoe light ny Facebook-nao de mety tsy mety indraindray ma tsy misy karazana ohatry zay koa le Facebook ty, indray misy hoe light ohatry zay. Ao aloha omeko fotoana minitra vitsivitsy anao raha hanandrana raha ohatra ka hanandrana hiditra. Verifieo kely aloha le option Facebook-nao fa efa maro ny tafiditra teto tamin'ny heriny zao a misy miditra de tafiditra tsara ny toana-potsiny aza ny olona satria tsy lava loatra ny fotoana. Io zao fa misy anankiray tafiditra mba asiana sary azafady. Salama daholo. Salama tompoko. Io zao raha tsy madiso. Ento Elize le miresaka fa miarabany Ray aman-dreny de miarabantsika mpagnaraka. Elize avy aty amin'ny faritra Savady. Entoko. Ny tegnan'le ndremarkiko tamin'ny fampianarana niany zegny tamin'ny lefa tamin'ny farafarany teo igny mahakasika ny Abrahama. Ndraiky tegna zegny magneritreritra hoe mba ho teo tahaka ny Abrahama. Nefa ny matahotra koa hoe satria Abrahama naharitra hatramin'ny farany de izy le nazavaindray aman-dreny takeny hoe naharitra hatramin'ny farany izy de Andriamanitra mihitsy niteny taminazy hoe retireto ny satria nanam-pinoana anao naharitra de retireto ny zavatra tapaka ny son, tapaka ny sary, ngamba problème na connexion. Monsieur raha tsy mandresy dame solo. Miaraba paster maheno tsara ve? Maheno tsara tompoko. Tompoko valy tafasidinika aminao ny tenako moa mipetraka eto Toulouse ary manao bisikileta zao de mihainaonao amin'ny en direct zany ka ny antony interventionko teo zany amin'izao fotoana misy kristianina vao nandalo teto aminay tao amin'ny tokantranonay vao aingana any Madagasikara de mifampiresaka zay ary io tena mangeza be mihitsy amin'ny maha kristianina ny tena moa zany de mijoro vavolombelona ary hita sy tsapa fa rehefa ataony inona moa fandinihana zany de hoy aho hoe creux le christianisme ao Madagasikara ary tena mila mifatoka tanteraka indray zany tsika mianakavy amin'ny inona moa tianarany amin'le hoe amin'ny baiboly vers teo chrétien authentique fa zay no fomba fahitako hoe tena le fombafomba be dehibe mihitsy no ankatoavin'le malagasy ka
tonga le fitenenana hoe manompo amin'ny molotra io firenena io. Zay no antony interventionko ao i pasteur fa asa raha afaka mbola voasanao fa sady manao bisikileta hitanao mafana be mihitsy aty Toulouse aty zao na tsemboana. Eny teo misaotra betsaka anao nandray anjara. Eny tompoko. Io. Eo. Monsieur Arsène, miaraba anao. Salama. Salama anao, avezy anao. Mahita zany anao zao. Maheno anao zay. Ya, miaraba anao oui, avy etỳ Antananarivo avy etỳ Fianarantsoa. Maheno monsieur pasteur? Mahare anao va le faso. Ya. Matotra ny faneho-kevitra anao anatin'ny izy fa za tena anisan'ny anao manana ihany koa dia ny zavatra hitako dia marina mihitsy ny faneho-kevitra alefanao tamin'ny Facebook satria mbola tanora mbola erikерina mbola 26 ans iaho io fa mahita mihitsy ianao miteny hoe resaka taranaka ato tsika tena mandeha any amin'le lalina tsy izy mihitsy mbola atoakatrona zany bâtiment anté-4 io zany. Ya, misaotra anao nandray anjara fitenenana dia faly fakahita moa zay mahatsara nyty direct aty zao tsika sady mahita anahy anao no mahita anao no mahita anao koa ny olona rehetra eran-tany ho an'izay manaraka ny fandaharana erizela dia mahereza koa amin'izay efa hijoroana zava-dehibe dia ny atonga antsika ho fahazavana eo amin'izay misy antsika tsy voatery hanao zavatra ngeza be fa ny fitambaran'ny olona araka ilay teniko teo hoe rehefa mitondra mazava zay bakely ananana dia mba mazava ihany ny manodidina rehefa ela ny ela zay ihany. Ya. Eny ary dia mirary soanao? Mirary soanao Merci beaucoup. Yo. Eny ary misaorana ireo izay niezaka niditra tafiditra soamatsara na dia mifankahita sy ny tafatafa ara dia efa important be ho anazy zany ho antsika rehetra ihany koa. Mbola io le roy mbola afaka manome 10 minitra raha ohatra ka misy te hanandrana hiditra dia mahafaly ny mifankahita aminareo any amin'ny misy antsika tsirairay avy any fa mba ahitana hoe izavitsika mpanaraka ny pejy na any Madagasikara na ho antsika mieripatrana manerana izao tontolo izao. Sotrano kely aloha mandra-pa eo amin'ny 10 minitra eo angambany dia ajanontsika raha tsisy olona intsony. Eny ary raha tsisy dia mifame fotoana indray tsika amin'ny herin'ny tontolo izao raha sitrapon'Andriamanitra eto amin'ny pejy raha sitrapon'Andriamanitra mbola miankina amin'ny vahiny izay asaintsika koa io sy ny fandaharam-potoana dia izay no masaka izay no takatra samy tain'Andriamanitra ary samia ho fahazavana any amin'izay misy tsika tsirairay avy any. Mirary soa tompoko.